fahadimy farany fepetra farany mahatonga anao mpianatra dia manao ny hafa ho mpianatra ihany koa. Io zany nidirantsika amin'ilay tapany manaraka rehefa avy eo, manao ny hafa ho mpianatra ihany koa. Matitoko fa 7 haitsika tsara iny a, andiny fa 7 ka hatramin'ny 20. Ary nanantony Jesosy ka niteny taminy hoe, tamin'ny mpianatra zany, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany, ka mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Haitsika tsara io, fa rehefa haitsika loatra izy dia tsy haitsika. Misy anankiray jerentsika any amin'ny farany, fa neto aloha jerentsika misy anankitelo inge zavatra tenen'i Jesosy Kristy eo e. Mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zay ny voalohany. Faharoa, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia fahatelo, indra adiny olona foana. Le faharoa moa zany a, ina amin'ny fikambanana misy anay ohatrany eo amin'ny ligue GBU, dia gomina mihitsy le faharoa satria asan'ny fiangonana fa tsy amin'ny fikambanana le manao batisa. Fa le fahatelo, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Eo ny atao hoe manao mpianatra e. Eo ny atao hoe manao mpianatra. Inona zany ny dikan'io? Ny dikan'io zany a dia hoe manao mpianatra fa tsy ataovy converti fotsiny. Fakazo fetsika amin'ny ankapobeny satria mahare an'ilay firenena rehetra dia mandeha manao tafika masina, dia lasa any mandeha mitory filazantsara. Dia rehefa converti ilay olona dia miverina manao fety be aty an-tanàna hoe 520 nandray an'i Jesosy. Fa miverena any afaka telo volana dia hitanareo reo 520 reo naka izy ireo. Ary efa zany foana nefa dia ka zay ny atao hoe manao mpianatra. Ny manao mpianatra tompoko a dia manao anazy ho converti, dia hiditra amin'ilay batisa. Zay tsy hidirantsika eo gasy amaimbe tsy fiangonana dia tsy manao an'izany, fa voasoratra zany dia tsy maintsy tenenina e. Avy eo koa mbola misy ny atao hoe batisa, misy ny atao hoe batisa dia any am-piangonana nareo miadevitra an'izany fa tsy eto. Dia ny fahatelo hoe mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Any le tena adino matetika. Manao mpianatra hoy isika teo dia manara-dia an' Jesosy Kristy. Tia an' Jesosy mihoatra ny zavatra rehetra, tia tenin'Andriamanitra, tia vavaka, tia ny hafa. Izany le atao hoe manao mpianatra. Rehefa miteny izy zany hoe manaova mpianatra dia le olona ataonao mpianatra io zany raha mankatoan'io dity io ianao dia ataonao izay atonga an'io tia an' Jesosy Kristy mihoatra ny zavatra rehetra, atonga an'io tia vavaka, atonga an'io tia tenin'Andriamanitra, atonga an'io tia ny hafa. Ary atonga an'io anao mpianatra ihany koa satria izay mpianatra dia ozy hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Io ny atao hoe mpianatra zany sady manara-dia an' Jesosy Kristy ny irana dia hiara-n'io iraka lehibe io. Anao mpianatra ny hafa ihany koa. Ataonao zany ny atonga ny olona torianao manana an'ireo fepetra 5 voalazantsika tetsy aloha teo. Zay vao mahavita zay hoe zay ianao vao nanao mpianatra. Be dia be ny olona tsy tahitra amin'izany hoe fanaovana mpianatra zany, zay ary efa manao an'izany foana, zay ary manao tafika masina foana isam-bolana. Fa tena manao mpianatra ve ianao? Io batisa zany a dia mila manana fiangonana le olona, mila manana fiangonana mifanaraka misoratra masina. Zay le batisa. Fa ngeza be dia hoe mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Dia zany ve vita ao anatin'ny tafika masina ao anatin'ny 3 andro 4 andro 5 andro herinandro? Za tsy miteny hoe ratsy ny tafika masina hidirantsika izay rehefa avy eo. Fa ny tiako lazaina dia hoe manao mpianatra fa tsy manao évangélisation fotsiny. Inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Zava-misy amin'izao fotoana izao dia izao. Be kristianina fa vitsy ny mpianatra, sa tsy zany? Kanefany a, inona ny lazain'ny asan'ny apôstôly toko farika 10:20 tapany by, lazainy dia zao hoe tany Antiokia nanaovana voalohany anaran'ny
mpianatra hoe kristiana. Mba azonao ve zany fa ny atao hoe kristiana kay dia mpianatra, ary natao hoe mpianatra zany dia kristiana. Fa simba le kristiana, satria tsy fantatry ny olona ny atao hoe manao mpianatra dia simba le atao hoe kristiana. Simba satria be deaibe ny kristiana fa vitsiny mpianatra. Be deaibe ny kristiana nefa tsy mpianatra kory. Tsy logika, tsy logika, satria le mpanao mpianatra mihitsy no manaonao foana, na tsy ampy ny zavatra ataony, tsy ampy. Ny manao mpianatra zany dia tsy mahatonga ny olona ho converti fotsiny fa mihoatra noho izay. Inona ny atao hoe mpianatra? Ny atao hoe mpianatra zany dia kristiana. Ao ary nareo amin'izay ny asaiko miteniny, inona avy ireo fepetra dimy? Voalohany, tia an' Jesosy Kristy mihoatra ny zavatra rehetra. Faharoa, tia tenin'Andriamanitra. Fahatelo, tia vavaka. Fahaefatra, tia ny hafa. Fahadimy, manao ny hafa ho mpianatra ihany koa. Jereo tsara ilay fiainana kristiana fa fitiavana. Didy lehibe indrindra ozy izy Jesosy Kristy dia tiavany Jehovah Andriamanitra ao fonao rehetra, fanahinao rehetra, ny herinao rehetra. Dia ny didy mitovy amin'izany tiavana manao tahaka ny tenanao. Ny mpianatra, ny kristiana dia olona manana fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana. Ka mpianatra ve ianao? Mpianatra va ianao sa tsy mpianatra? Mandraperitreritranareo an'io misy boky kely tsy amidy 2 arivo dia misy goûter koa io